LGBT Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Nitoery mahazo vanatrano ny fahatapahan-jiro eto amintsika 5 andro monja taorian'ilay vidinana nataony Andra Joelina teny Ambohimanambola. Ampitsahatra ny asan'ireo mpitsara manerana ny fitsarana eto Madagasikara raha mpitso araka ny fanambarana nataony teo anivony SMM androany. Amotika ny sehatra ny fanabeazana ny fanapahan-kevitro ny filohan'ny pirenena anena ny tedi-bola ny fampianarana matsina ny jirama ireo sendika amin'ny sehatra eo anivo ny tontolo ny fampianarana androany. Tsy ampy ny filan'ny mponina eny amin'ireo fokotany maro ny rano izay aterina amin'ireo bombonina amin'izao fotoana izao araka ny fitarainana samihafa. Eny akady fotsy sy ny manodidina tafiakatra 3,000 ariary ny iray bidon amin'izao fotoana izao. Anivelany goavana ny fampitehany foto-drafitrasa ary olona manodidina amin'ny 100 ny namony ainy vokatry ny fihotsahany parking lehibe iray tany amina centre commercial iray tany Espagne ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalamba avao eto amin'ny vita lavitra kolo atena ny araba tomboky lasy tombovavy manasanao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay matoa andatsoratra vo 5 andro monja taorian'ilay fidinana teny Ambohimanambola mitoery miha mahazo vanatrany fahatapahan-jiro eto amintsika amin'izao fotoana izao pirofo mivaingana ilazana fa fampanantenana apokaty sy fampandrinadrisa no nomena ny mpanjifa ankehitriny ka ny ilazana ihany koa fa ena hatrany amin'ny 200 ny fahatapahan-jiro eto Madagasikara. Gaeton Andriatsilavo. 5 andro taorian'ny ilay fidinana ifotony nataony Rajoelina teny Ambohimanambola vao mainka mitombo ary mihamafy hatrany ny fahatapahan-jiro eto amintsika amin'izao fotoana. Fahatapahana mitety faritra araka ny planina avoaky ny jirama. Io planina nivoaka io izay tsy niandry ela fa ny ariva n'ilay fotoana nidinana ifotony teny Ambohimanambola ihany ary mbola mitohy hatramin'izao. Hatreto aloha izany mijanona kabary sy fampanantenana ary koa fampandrindratrisa fotsiny nataony Andra Joelina mikasika ny famahana ny olan'ny fahatapahan-jiro. Voalaza fa tsy hisy io fahatapahana io amin'ny ora fiasana, izany hoe manomboka amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 10 ora alina. Ny zava-misy nefa tena ao anatin'ny ora fiasana mihitsy no tapaka ny jiro. Ho an'ny akamaroan'ny faritra tapaka mandritra ny adiny 5 ny jiro amin'ny 4 ora maraina hatramin'ny 7 ora maraina. Fahatapahana izay tsy mifanaraka akory amin'ny planina navoaky ny jirama. Ankoatra ny fahateson'ny ora, tsy mifanaraka amin'ilay voalaza ihany koa ny faharetan'ny fahatapahana. Izany hoe raha milaza fahatapahana adiny 2 ny jirama, avy 2 eny na 3 eny ambonin'izany ny ora fahatapahana amin'ny faritra voatondro. Manoloan'ireo tsy nisy fanazavana teknika avy amin'ny jirama. Amin'ny lafiny voalohany, rariny aloha ny jirama satria inona no atolotreo rehefa tsy misy ny vahaolana. Araka ny fomba fiteny hoe ny valala tsy atanana tsy atolo-jaza, ko raha tsy ampy ny herinaratra inona no herinaratra omen'ny mpanjifa eo. Zaraza mba misy ireny planina mikasika ny fahatapahana ireny avoaka ka na dia tsy mifanaraka amin'ny zava-misy aza ny ora fahatapahana sy ny faritra voatondro dia mba hita hoe efa miezaka mampafantatra ny mpanjifa izy ireo. Amin'ny lafiny faharoa, tokony ilazany marina ny jirama ka rehefa adiny 2 ny tapaka dia adiny 2 fa tsy hoe miampy adiny 1 mialoha ny ora voalaza ary miampy adiny 1 aoriana ny ora voalaza. Ny tena olana ao anatin'izany dia ilay filazana teny Ambohimanambola fa ena hatrany amin'ny 700 ny fahatapahan-jiro. Vao 5 andro monja aty aoriana nefa izao hoe raha mahita izao ny zava-misy. Sa ve mbola tsy mandeha ilay groupe tsy maintsy mandany 3 tapitrisa ariary isan'andro? Na ihany koa sao dia tsy matoky intsony ireo mpamaty solika ka tsy manome ny solika ahafahana manodina ireo groupe voalaza ireo. Ny fanjakana izay mbola nanany ny mpandraraha solika vola be rahateo. Izay no antony nilazana fa fampandrinadrisa no betsaka, fampanantenana apokaty. Raha nisy ny tena fahamarinana sy ny fanajana ny teny nomena, efa tokony no mivoaka teny Ambohimanambola ve ny filoha raha ireny resaka nandeha iray andro mialohan'ny dinana ifotony teny atoerana ireny.
Fanao andro-paneo katezerana ny eo anivony SMM na ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara raha mipitso ka mitsatra ny asa amin'ny fitsarana rehetra manerana nosy amin'ny fanapahana karama sy ny fampiatoana amin'ny asa ny tsy ara-dalàna. Ny anjady ireo mpitsara miisa 4 nataony minisitry ny fitsarana no isany anton'izay ho ny filohan'ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara tamin'ity andro anty Henri Florian. Nanatanteraka fitoam-pivoriana tsara mpitona ny teo anivony SMM na ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara androany teny anosy. Antony izao fivoriana izao ny fanapahan-kevitra no raisin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministry ny fitsarana amin'ny fampiatoana amin'ny asany sy ny fanapahana karama. Ireo mpitsara miisa 4 miasa eo anivon'ny fitsarana anosy ao. Nambarany filohan'ny SMM fa tsy miaro ny mpitsara izay mandika lalàna izy ireo fa indray mitoraka ity tsy ara-drariny no tsy manaraka ny dingana rehetra tokony atao ny fanapahan-kevitra ka tsy azo akena velively. Voalohany aloha zany ny article 60 eo amin'ny statut de la magistrature dia miteny hoe afaka mampiato ny mpitsara amin'ny asany ny ministre fitsarana aorian'ny avian'ny chef de cour izay mifehan'ilay mpitsara voakasika. Raha izay zany zay aloha dia efa tsy voaja tany anatin'ilay fandraisana le décision dia normal hoe matokoa ilay zavatra zany hoe nalefa ilay fitoriana misy mpitsara ny tratra ny suspension fa tsy mitory izy zany hoe efa hita mazava ihany ny toe-java misy ary ny SMM ao ambady zany tsy mihetsika satria hoe zay zany ny zavatra misy fa tamin'ity indray mitoraka ity hitanao le izy hoe tsy nandalo avidy chef de cour dia matsiaro izahay hoe olombelona ohatran'ny olona rehetra ihany mamiaro ny tena zavatra ara-dalàna dia zay ny antonyilay fangatahana fanafoana sy fangatahana fampiatonana le hoe demande de sursis à exécution. Eo anatrehan'io fanapahan-kevitra io hanao androm-paneo katezerina ny eo anivon'ny SMM rapitso talata fa 5 ny volana Novembre taona 2024 ka hanajana ny asa manerana ireo fitsarana rehetra manerana ny nosy. Anokananay ny andro rapitso talata fa 5 Novembre 2024 manomboka amin'ny 7 ora maraina etsy amin'ny fitsarana tampony na ny Cour suprême anatanteraka izay andro firaisan-kina sy andro fanehoana hoe aleo zay sento andinika satria olombelona toy olombelona ihany izahay ary napetraka tamin'izao asa mampitsara izao tsisy olona tonga lafatra tsy misy aloha ny asa zany no amin'ny fitsarana raha mpitso satria hiezaka aloha izahay hoe ao anatin'izany journée d'indemnisation zany koa no misy fikonan-doha tena hoe hiezaka andinika hoe inona ihany koa ny tena zava-dehibe indrindra tsara mbola hoentina ivanapina. Namafisy ny filohan'ny SMM matrano fa miorooro manoloana ny tsindry sy ny fanaovana atson'izay azy ireo ny mpitsara amin'izao fotoana izao hany ka misy fiantraikany amin'ny asany izany. Efa tsy ampy nisan'ny mpitsara eto Madagasikara ny fanazavana trany ary hisako ny goavany ihany koa ity fampiatoana mpitsara miisa 4 ity. Ny effectif amin'ny mpitsara efa tsy ampy ao anatin'ny ray andro raha mpitsara 4 no ato amin'ny asany mety any amin'ny dossier 100 latsakany no tsy vita dia eritrereto no mety ho fiatraika an'izay zavatra izay eo anivon'ireo vahoaka izay manandrara eto amin'ny fitsarana. Izay akory tsy aina anaty corporatisme sanatria satria tsy afian-kety misy mpitsara tena miakatra kodisy ny SMM dia manana obligation hiaro mpitsara manoloana ny CSM fa izay tsy mandeha hiaroaro fahatany zany hoe fantatray le toe-java misy raha na enina reo mpanao gazety dia nisy fotoana nisy mpitsara niakatra kodisy nisy sazo fandraika tamin'izay zavatra fahatsoana natao fa tsy niteny zahay satria fantatray hoe ity ny setroka fantatray hoe ity ny tomany fa tamin'ity indray mitoraka ity dia nagaga natankina le izy satria ankehitriny nivokatra le zavatra mitranga zao mororosaina ara-tsaina ara-moraly ireo mpitsara manoloana an'ireo dossier am-pelatanana hoe inona zany le décision raisina raha ohatra ka zany ity ny décision raisina dia mety ho voato amin'ny asa raha tsy handray an'le décision koa nefa mety ho voato amin'ny asa ihany koa ve. Ankoatra ireo efa nametraka fitoriana fidirana an-tsehatra ho fanafoana ny fangatahana fanafoanana sy fampiatoana ireo fanapahana mampiato amin'ny asany sady manapaka ny karamany napetraka ireo mpitsara miisa 4 voakasika izany ihany koa ny teo anivon'ny SMM amin'izao fotoana izao.
Hotazantsika eo ny akon'izay fitokonana nataon'ireo mpitsara maro mivondry ireo anivon'ny SMM zay ho amin'ny rahampitso. Fa maro tamin'ireo antoko no nandefa fangatahana tany amin'ny filohan'ny seni hanao fitsirihana ny lisam-pifidianana indrindra ao anatiny hankatoko ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina izao. Antony mbola misy ny doublon anatin'ny lisam-pifidianana vonavozana, mbola manao fanentana an'ireo olom-pirenena tsy tafiditra anatin'ny lisam-pifidianana ihany koa ankilan'izay ny seni izay nilaza fa mbola afaka manao fangatahana eny anivon'ny fitsarana ny olom-pirenena amin'izao fotoan'izao. Ny Lara Nefson. Ny alakamisy lasa teo no tafapetraka teny amin'ny filohan'ny seni na ny voametra maleo tena misana ny fifidianana ny taratasy fangatahana fitsirihana ny lisitry ny fidy izay nalefan'ireo kandida ben'ny tanàna. Raha ny fantatra, mbola misy hatrany ny doublon ao anatin'ny lisitry ny mpifidy izay azo tamin'ny fanavozana isan-taona ny lisitry ny mpifidy izay efa nampiasaina tamin'ny fifidianana solombavambahoaka faranteo. Tokotany madio no ilaina alohan'ny fiatrehana ny fifidianana ben'ny tanàna ary ilaina madio ihany koa ny lisitry ny mpifidy ampiasaina antony hanandraisana ireo antoko maro fanapa-kevitra izay hanan'olotra kandida ben'ny tanàna ny hijery akaiky ny makasika ny lisitry ny mpifidy. Kizay satria lalàna iraisam-pirenena tsy azo lavina amin'ny maha-kandida ny fijerena lisitry ny mpifidy. Tsisy mahadiso an'izany ary tsisy hoe tsy ara-dalàna. Efa fantatsika tsara ny vice-président seni tamin'izany fotoana 24 ny teny hoe misy doublon anatin'io. Raha tena te adiotsika meo anay ny lisam-pifidianana. Zay ny kandida inona ny olana fa matahotra inona tsika. Meo ny lisam-pifidianana fa zoanay zany. Ary ara-dalàna tanteraka. Fa nanao mpanao sini zay tonga atao daholo ny antoko rehetra. Fa nisy antoko ray tsy nanao sini. Nefa everitsy ampanohatra. Atreto, mbola manao fanentanana sy fanambarana hatrany eo anivon'ny seni fa mbola afaka manao fangatahana eny amin'ny fitsarana ireo olom-pirenena sy voasoratra anarana ao anatin'ny lisitry ny mpifidy. Ny voalazan'ny lalàna sy ny fanambarantsika dia tokony tsy hiditra misoratra anarana ao anatin'ny lisitry ny mpifidy tsony ny olona satria efa tapitra tamin'ny 20 ny volana May tamin'ny taona 2024 zany ary tsy misokatra indray raha tsy amin'ny voalohan'ny volana Desambra ho avy izao arak'ilay fanavaozana isan-taona ny lisitry ny mpifidy na misy na tsy misy fifidianana. Nefa na izany zany araky ny 2017 amin'ny lalàna fehizoro 2024 tsipika ohatraohatra valo dia afaka mangataka eny amin'ny fitsarana ny olom-pirenena anankiray hitantsika eo ny fepetra rehefa aveo hisoratra anarana ao anatin'ny lisitry ny mpifidy. Fanontaniana mipetraka arak'izany ny hoe no io antony io ve no mbola tsy amoahany seni na ny voametra maleo tena misahana ny fifidianana ny lisitry ny mpifidy. Inona no fepetra raisiny eo anivon'ny seni manoloana ireo lehibe ny distrika mampanangona akaratry ny mpifidy. Ary efa misy ihany koa ireo kandida natolotry ny fitondrana miroso amin'ny fanangonana akara-panondro sy akara-pifidianana. Efa misy ve ny fanaraha-maso sy ny fandraisana fepetra amin'izy ireny sy ny fifidianana madio sy mangarahara eto amintsika. Ireo sefoky tany izay tsy avela miteny sy maneho hevitra ny ankamarony fa izay manambara ny zava-misy esorina sy soloana avy hatrany. Fampanantenana pokato no betsaka ary toa sanatria ny navolena ny olana toy ny olana herinaratra amin'izao fotoan'izao. Ny jiro sy ny rano sy ny fampanitrana ny vahoaka sy ny maro hafa. Isotonana ny indray ny sainy ny be sy maro fa misy ny vahaolana amin'izao akatoko ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina izao. Izay no isan'ny navoakan'ireo mpanao soniny hika ho an'ny fanafahana. Taratasy misokatra ho an'ny filohan'ny pirenena sy ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta. Ireo mpitarika ireo izay teo nandritra ny enitaona kanefa izao ny zava-misy raha ny faneho-kevitra hatrany onona saina. I Madagasikara tsy maintsy mandroso no ny filamatra ny fitondrana hatramin'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2024 fa kosa ahoana sy ireo oviana no tonga amin'izany fampandrosoana izany. Inona ny tambin'izany fampandrosoana izany? Natao an'izy io fampandrosoana everina io satria raha ny zava-misy no jerena sy fakafakaina dia memitra isika fa tsy mandroso. Vao hitsakitsaka ny zo fototra maha olom-pirenena malagasy, lasa varoboba ny otrikarena voajanahary. Mitombo isan'andro ny fanitrany malagasy ary vakivava ny be sy ny maro, fa tsy mbola latsaka katerena toy izao isika hatramin'ny isiny republikan'ny fanesy. Move ianareo tena samy laza fa miadana sy finaritra isika araky ny fanevam-pirenena, sao tsy mitovy lahy ny fiainana iainana. Ampahany amin'ny taratasy misokatra nalefan'ireo mpanao soniny hika ho an'ny fanafana izany, izay miantefa amin'ny filohan'ny republika sy ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta.
izy mirala mianak'ireo izay samy efa nitantana teo nandritry ny enitaona ary mbola eo hatramin'izao. Tsy miova ny fahefanampan'ny olona amin'ny fahefanampanataterana dia midika zany hoe milamina ara-politika tany sy ny firenena dikan'izany jerentsika mivatana fa maninona no tsy afaka mamaha olana mihitsy inona tsy mamahan'le olana zany ny fanjakana parim-bariana amin'izy fotodrafitrasa na hoe hetsika na programa izay tsy miatra mivatana amin'izao aty amin'ny vahoaka manoloana zao fijaliana mihitsy moa zany mahazo ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao dia zay ny anetana na ny rehetra ao anatin'izay le hoe ndahotsika hanao an'izay hika fanafahana mba hahafahan'ny tompona ndraiky saram-panjakana mandray avy hatrany ny fanapaha-kevitra ho amin'ny famahana an'ireo olana rehetra pedape. Maro ireo fampanantenana pokaty efary sy tsy tanteraka antonany maro zay ho hatrany ity taratasy misokatra ity. Lasa zary resaka isaka ny fifidianana fotsiny ny famongorana ny delestazy ary samy milaza ho tena zavatra daholo ireo mpandatiny kanefa tsy hita loatra izay vokatra azo tsapahitanana amin'izao. Fa olana vonjomaika sy tandrevaka fampandriana drisa no hita mifanesy amin'ona hafa anga mampanontany tena ny zava-misy hoe sao sanatria tia ny mpitondra ho zarina amin'izao toy zavatra izao ary ny olona mba hahafahany iseho ho toy ny mpanavitra rehefa anakaiky indray ny fifidianana be ny tanàna. So sanatria ampiasana mihitsy izao toy zavatra izao mba hanomezana vany ireo mpivarotra fitaovana famokarana herinaratra izay miroborobo ankehitriny ary toa manararaotra ny filan'ny daholobe. Araka ity taratasy misokatra ity hatrany iza no mahazo tombontsoa anatin'izao ngidy iainan'ny malagasy isan'andro izao ary sao sanatria fanahinina ny mitazona ny malagasy anatin'ny fahatrana meopapany mba hahafahana mifesy mamalyfaly azy amin'ny tsipotsipo-panampiana sy fanariana ity isan-karazany. Rehefa zatra miainana tiaizina mantsy mety onona mora foana rehefa tilorana le jirona koa iray ka tsy hitaka intsony ny famatsiana jiro maharitra. Izay ve le tanjona tiana tongavana sanatria ho hatrany ity hika ho an'ny fahafahana ity. Misa 90 raha iverenana ireo mpanao sonia izay tsy miandany amin'ny firekevitra politisianina ary tsy miambo ihany koa isolo-tenan'ny malagasy rehetra fa tonga saina ary miaina sy mahatsapa ny fahoriana sy ny fahavoazana sedray ny olom-pirenena malagasy. Ary mitoy ny fahafahana manao sonia izany ho an'ireo izay mitovy firekevitra sy fomba fijery amin'izy ireo araka ity taratasy misokatra ho an'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta ity hatrany. Fafanibana ny sihatry ny fanabeazana ny fanapahan-kevitra filoham-pirenena mikasika ny fitadiavam-baolana amin'ny sihatry ny herinaratra amin'izao fotoan'izao ireo sendika anatiny misehatra ao anatin'ny tontolon'ny fanabeazana. Ny tontolon'ny fampianarana eto amintsika izay efa mampanahy ny hoaviny na izany makasika ny mpanabe na ny lafin'ny fodrafitrasa ihany koa ka antony any amin'ny lohan'ny sendika mitafa ity fanapahan-kevitra raisiny filoham-pirenena ity. Fanaovana ambany zavatra ny sehatry ny fampianarana eto Madagasikara, ny fanapahan-kevitra izay niraisy ny filoham-pirenena farany raha ny faneho-kevitry ny avy ao anivon'ny sendika mitafa Andry Rajoelina izay nilaza fa hanena ny teti-bola ho an'ny fianarana ahafahana mamatsy vola fanampiny ho an'ny jirama hanamaivana ny fahatapahan-jiro. Fanimbana ny fanabeazana izany fanapahan-kevitra izany raha ny fanazavana ity sehatra ity izay efa marary amin'ny lafiny rehetra ankehitriny. Fa maha-syndikalista ao anatin'ny fanabeazana dia vahaolana tena farany manambany ny rafitra fanabeazana eto Madagasikara izany hoe budget d'éducation aferena makany amin'ny jirama izay secteur hafa hita fa budgetivore ihany koa ny olona miasa ao ny fanafarana an'ireo vahiny avy any ivelany dia tsy maintsy tato amin'ny fanabeazana ve no nalaina ny vola hanaremana an'ilay zavatra tsy mety miarina. Nefa ny aza dinoana fa na ny senana ny député dia misy vola be mihodina ao amin'ny Sénat fotsiny zao 20 izy mandany 300 millions d'ariary pour carburant fa tsy karama. Les députés nahita ny fahorin'ny mpanabe sy ny fanabeazana izay nilaza fa mijaly ny mpanabe sy ny fanabeazana tsy mba nanao frazy akory izy tamin'izay fotoana izay hoe maninona raha ny carburant ao amin'ny chambre basse no aferena manatsara an'io délestage io na mamany olany délestage io. Ambany ny teti-bola ho an'ny fampianarana anatin'ny teti-bolam-panjakana isan-taona, fanapahan-kevitra vonjomaika izay animba ny firenena iray manontolo any aoriana. Mbola manjavozavo ankehitriny izay fanenana tao amin'ny ministeran'ny fanabeazana ahina hitotongana manoloan'izany lafiny rehetra hatrany amin'ny resaka fotodrafitrasa. Raha ny jerena ilay fitsika dia niaina aloha ny budget d'éducation. Izay fiainana izay aloha dia misy ako no an'ny maître fram. Mbola itoy indray izany le tsy fisina recrutement ahany ilazako an'izay. Faharoa, ity manara-penitra sy trano bozaka any ambanivohitra any aminay ity mbola itoy indray izany io le manara-penitra mitritra tsisy entretien satria efa tsy mahazo maka vola
rafitra tanàna sekoly lay tranobozaka any ambany vohatra ihany koa tsisy fikarakarana satria lenina zay natao anatin'le filazana dia ny hoe budget io zany tsy voafaritra hoe budget momba ny carburant-ny ministère ve fa ho an'ny école ratsorina zany dia hoe lay karakarana sekoly mihitsy no nafindra amin'io tsisy fananganana sekoly tsisy fanatsarana sekoly ny ambany vohatra dia hijanona ho ambany vohatra ny andreny vohatra ho andreny vohatra ihany nameloka tanteraka ity fanapa-kevitra niraisina ity ny avy eo nivon'ny sindika mitafa raha ny fanazavana hatrany ny fahatapahan-jiro etsy andany no maly tsy miova mijaly ny malagasy nanampitrombona azy ny famatsiana ny vola ho an'ny jirama ny fampianarana kila ny potika manoloana ny fanapa-kevitra tsy ampiheverina tahaka izao iverenantsika vetivety ny tontolo ny fividianana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina manainy sy nosika sy alabato amin'ny fividianana ho avy ireo kandidat tsy miankina ao amin'ny distrika amin'ny Pôlbeze amin'izao fotoana izao natao ambiletra ny fanoloana ny filohan'ny commission électorale de district any an-toerana entina natanterahana izany araka ny fanambarana iombonana nataon'ireo kandidat efa mandeha ihany koa ny feofa commune miisa 10 amin'ny 12 mandrafitra ny distrika omena ny candidat volomboasary honina saina nanao fanambarana iombonana ireo candidat be ny tanàna misy saraiky ambinipolo amin'ny distrikany Port-Berger ho fandavana ny fanesorana ankaterena ny filohan'ny commission électorale du district any an-toerana fanaparapahefana taon'ny olom-boafidy toy ny solombavam-bahoaka fa ihany koa fanakorontanana amin'izao akatoko ny fifidianana izao ny zava-misy entina anatratrarana ny tanjona ampandanina ny candidat volomboasary amin'ny fomba rehetra tsy ekenay ny fanesorana ny filohan'ny saina eto Port-Berger ankatoko izao fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina izao manahy izay candidat tsy miankina rehetra fa misy kajikajy politika miendrika fangalaram-bato ataony ekipa ny solombavam-bahoaka ny karany no antony izao fanovana mambrasety mialohan'ny fifidianana izao fa ny antony raiky zany raha niresaka tamin'Roasara ny tegnanay dia hoe tandremo président tsy maintsy 15/3 indray mitoroka aty haintsika moa le 15/3 io misy 80 zany commune natao ny districtny Pôlbeze ke 10 amizio tsy maintsy amin'izay na manakory 10 amidy fanjakana telo fo zany hoan'ny hafa hoan'le tsy miaky tsy azo ekena zany tsy misy antony mazava tsy hita ihany koa ny fahadisoana nataon'ny filohan'ny CED antony fanesorana azy raha ny fanazavana hatrany efa nandefa taratasy sy mangataka fanazavana avy amin'ny seny fohy be ihany koa izy ireo momba ity tranga ity saingy tsy nisy valiny zany mandrakandroany raha ny fampitamba vaovao ray hatrany dia izay ihany koa no entintsika misento ao anaty doka fohy mandrapitafa vetivety ary Avec les mails à Macapé, Titis Connexion Titas. Denise Moussa t'a dit love au Mirani. Ah, le bêtis c'est un nouvel recherche. Msutchan fait one chunje. Souk fait Marianne San. Pi puissance à S moins 1 fois sinus de pi. Mille me télécharge affiche fa trop bien t'es mi retourti. Ji, fa les resources à refa ou tenekwe à pitcha fibrine. Fibrine? Fibrine, tulcha Vaovao be antelma 49 000 ariary fotsiny dia efa manana fibre optique ao an-trano sady maimaimpona ny équipement sy ny installation 49 000 ariary oa tonga vaingana eny amin'ny telma shop akaiky anao. Mamerina ny araba hatrany tombokilasy tombovavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Isan-tarantsika izay lasa mitazapotsiny fahasahiranam-bahoaka amin'izao fotoana ny ankamaroany ireo solombavam-bahoaka. Raha tokony hanokatra fanadihadiana manokana na enquête parlementaire eo anatrehany olana izay tsy mety vaovao ankehitriny. Tompona andraikitra feno amin'ny fiainam-bahoaka ireo parlemanta ka tsy tokony hangina fampiantso ny fahefana mpanatanteraka ao anatin'izay Henri Florian. Manerana ny nosy ny olana ijiry fisaorana amin'izao fotoana izao ary mikakaiky no ny fidagany vidim-pianana avokoa ny rehetra. Tsy hita mazava ny tena asan'ny gouvernement tahiry-manontolo fa toa lasa minilika andraikitra any amin'ireo mpitondra tany aloha ny fitondrana tariny ny filoha Andra Joel
ao anatin'ny fotoam-pivoriana ny eo anivony anteny mera rorotonta amin'izao fotoana izao ary tena tomporandraikitra tokony ampianto sy ampaneny lakolosy ho an'ny gouvernemanta ny eo anivony anteny mera-pirenena Entsimbazaza izay misolovava ny vahoaka ny vidy azy. Tokony anokatra ny enquête parlementaire mihitsy izy ireo. Eo anatrehan'ireo olana maro samihafa miseho raha nanambarany solovam-bahoaka ny vangaindrano teo aloha. Mitondra tolo-kevitra ametrahana voamera fanadihadiana kasika ny olana samihafa eto amin'ny firenena. Andraikitry ny eo anivony anteny mera zany, voafeo anaty lalàna zany ary ataoko hoe misy tsy fandraisana andraikitra n'ireo solombavam-bahoaka matoa tsy misy zany fanapahan-kevitra izany ka mbola tsy tarare tompoko satria matoky anareo vahoaka satria nametraka anareo teo ary adidinareo zany zavatra zany anatin'ny fotoam-pivoriana ara-potoana tsika izao dia manainga ny eo anivony anteny mera-pirenena mba ametraka an'izay voamera fanadihadiana zay satria misy ny tamberina andraikitra ho an'ny vahoaka ao anatin'izay mba mangaikaika amin'ny vahoaka miaina ao anatin'ny loto sy ny fako sy ny tsy fahadiovana tsy rariny zany. Tsy tokony andilika andraikitra amin'ny hafa ny filoham-pirenena raha ny fanazavana trany ary tokony ametraka ireo izay tena laram-pahamehana amin'ny asa izay atao. Rehefa mandray fitondrana dia efa mamisavisa sy manomanomana ny paika sy ny vahaolana rehetrarehetra hiatrehana izany fandraisam-pahefana zany sy ny fiatrehana ny raharaham-pirenena ka raha ohatra ka hoe hitondra tany sy fanjakana no everana anaovana politika tsy midika izany hoe mitady tany malema ny renam-pangady na hoe anilika ny andraikitra ny amin'ny hoe ka tamin'ny anina tamin'ny zaroa sy zaria no nahatonga an'izao fa tokony vonina hiatrika sy hitondra izay mahasoa sy mahatsara bebe kokoa ary indrindrandrindra tokony ametraka an'izany hoe lahara-pahamehana amin'ny fanandrify amin'ny maharary ny vahoaka. Iarahantsika mahita mantsy fa mivolana misy ihany ary misy zavatra tokony atao tsy atao ary misy zavatra iverina hoe tsy mahamaika hiazakazana zany ny mahagaga. Mbola ao anatin'ny fotoam-pivoriana ireo solovam-bahoaka amin'izao fotoana izao saingy tsy hita sotra ny tena asa ataon'izy ireo. Ny vahoaka ankehitriny izay tsy mahatsapakory ny tamberina andraikitra avy amin'ireo izay natao hisolovava azy eny anivon'ny anteny mera-pirenena. Tokony akarina ny letany fampilezan-kevitra eto amintsika ho ny kandida ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra Tahina Razafinjoelina tamin'ity androany nandritra ny vidin'ny fotony nataony teny Tomadinika Vaony sy Troisiongara. Ny fiarahamonina malagasy izay mitady ho vaky vokatra ny fahasamihafana ny fomba fijery ka tokony harenina Gaëtan Andriatsilavo. Mitady ho vaky ny fiarahamonina malagasy ankehitriny vokatry ny fahasamihafana ny fomba fijery ao anatin'ny fanaovana politika. Ao ireo mandatsa ankehitriny ka milaza fa avelao ao fatin'ny anoanana io satria izy ireo ihany nanoana sy ny safidy ny ranony. Avelao eo izy ireo tsy nanao an'zatsy na tsy nanao an'zaro sy ny sisa. Tsy tokony ho lany fotoana amin'izany intsony isika hoe ny kandida Tahina Razafinjoelina tamin'ity androany ity. Nandritra ny fidinana fotony nataony ka nijerena ireo jiro napetraka hanazavany tanàna sy ny popon-drano no atsaraina tena Tomadinika Vaony sy Troisiongara. Asa ny tokony atao ary akarina ny lenta ny fampilezan-kevitra. Zay ny teniko an'ireo ary zay ny zavatra any tena tsy hoe fanomezana tsy ny olombelona fa le pratika politika eto amintsika mihitsy zatra an'izany. Dia tsika hijery fotsiny dia miteny foana aminah hoe be da be ny olona miteny aminah mbola tsy fotoanany. Oka aloha fa roviana ihany ty zavatra mariny ty no ataontsika. Mba valio anah roviany tsika ny tokony anao ohatra ho an'ny taranakitsika. Taranaka ane ny mila biazina rehefa manao politika dia tsy mahazo mandangy. Fa maninona nefa tsy maintsy andangy, maninona tsy maintsy anao ratsy. Dia biazina amin'izany le taranaka dia tsy mininy zavatra tsara tsony ny taranaka. Nefa sika amin'iteny hoe kristianina. Zavatra tiako azafainao kely. Tsy niresaka kianjan'ny 13 Mai izay fanahinina voizina amin'ny zavatra hafa ankehitriny no tokony hojerena fa ny asa. Ilainy vahoaka izany, indrindra amin'izao fotoana misy antsika ankehitriny izao. Andao hiasa dia anjara amin'ny fanjakana manaraka antsika vaoriny satria aza dimy fa manaraka izy zao jereo tsara fa zay lalana alehantsika zao dia mba mody miasa koa izy antenaina aloha fa diso ny teniko hoe mody andao atao hoe miasa koa izy ka raha tena maharaka ny diantsika izy mandroso zao ny firenena kina ny alehany zay ny antsony hoe fanoherana amin'ny hevitra amin'ny alalan'ny asa
fa le ampanofy olona hoe tapitra rapitsy de le station fa toa de ongatsika amin'ny 13 mai rapitsy mahalala tsara tsika rehetra fa fampiresahana zany e mahalala raiky ambe folo candidat hoe niaraka nanao zay vitandrehetra tsy nahasokatra inona zany tena toerany taina ny ady amin'ny fahantranany any fahavaloko fahantrana ny fahavaloko ny fampirafisana politika fahavaloko ny adin'olona adina antoko zay niteraka elanelana nampisy fifankalana amin'ny fiarahamonina malagasy teneniko anareo fa lasa misy an'izany azao ny olona misy miteny hoe reo ihany nandraiky veta sy nandray t-shirt de ny sasandray miteny nareo ihany tsy te hifidy inona ny efa ranotira raha ty efa rotrany roa andasana hatry amin'ny vava iady eto sika mitoetrany araka izany ny asa fanasoavana ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny ama na ny asa maritra ho an'Antananarivo faritra maro no efa nisitraka izany ary mbola maro ihany koa no hisitraka izany ao anatin'ity tetikasa ama ity manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ny ality dia tsy iza fa raha mananjato miora fanomezana izay tompona andraikitra mikarakara ny FNU na ny Forum National des Entrepreneurs izay miditra amin'ny andiany sy fahenina amin'izao fotoan'izao miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampalalam-baovao manahoana sy manahoana ny mahakasika an'ity forum karakarainareo ity miaraba ny Richard tenako dia miaraba ireo mpanaraka tsy tapaka ny vaovao androany. Oui, ny Forum National des Entrepreneurs dia hetsika iray izay karakarain'ny Club des Entrepreneurs MEDN avao izy io izay misy isa-taona andiany fahenina izy izao dia amin'ny 8 et 9 novembre izao ny hetsika izay atao eo amin'ny Le Pavé Antaninarenina. Ny thème lehibe izay volavolaina amin'izany dia ny hoe renforcer la viabilité des entrepreneurs malagasy. Mandritra ny roa andro io dia ahitantsika hetsika maromaro anisan'izany ny atelier, ny conférence, tsindrina manokana fa misy conférence iray lehibe izay atokana ho an'ny vehivavy dia ny hoe équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des femmes entrepreneurs. Izay velabelariny Iantara Makavely sy Faniva Rahary. Ao anatin'izay roa andro izay koa dia misy ny expo vente, misy ihany koa ny speed business meeting izay isa-taona misy an'izay foana zany. Dia ankoatr'izay misy ny concours de pitch de vente. Io ny tena mampiavaka ny andiany fahenina amin'ity taona ity. Izay ahitana mpandresy anaky telo be izao izay isitraka coachinana mitetina 2,500,000 ariary dia misy ihany koa ny teti-bola 600,000 ariary dia misy ireo karazany maro samihafa ihany koa. Ankoatran'izay lafin-javatra maro mampiavaka nyity andiany fahenina ny FNE ity inona ihany koa ny ataoko hoe afatra fo zany afatra farany atsipinao an'ireo mpanaraka ny fampalalam-baovao amin'ity anio ity ho avy mavitrika mandritra ny roa andro anatanterahana ny FNE. Oui, entanina isika indrindrindra ireo mpandrarà sy ireo mbola mieritreritra ny andrarana ireo porteur de projet ho avy amin'io satria tena lohahevitra goavana no aseho amin'io dia ny mba ampaharitra ny orinasanareo indrindrindra fa manoloana izao zava-miseho oui izay tsy afaka hoditsika fanina izao tsy voafehantsika tsirairay mpandrarà. Zany hoe mandritra ny forum io zany mety azo fampiofanana manokana indrindra ny resaka ataontsika hoe ny mpandrarà madinika afahana mivelatra ao anatin'izay afahana mandrarà miatrika an'ireo karazana olana samihafa ao anatin'izay tontolo ny fandraràn'izay. Misy ireo mpandrarà efa izay manana traikefa no andeha anome anareo ireo paikady izay afaka omena mandritra ny roa andro io ahafahan'ireo mpandrarà madinika sy ireo manana projet rehetra mba entina miady amin'ny tontolo manodidina anazy indrindra mba ampaharitra ny orinasa. Ankasitrany raha mananjato miora tao anatin'izay fanampanazavaan'izay fiverenantsika vetivety ny olany famatsiana jiro rano amin'izao fotoan'izao tsy ampiny filanimponina eny amin'ireo fokontany maro ny rano izay aterina amin'ireny bonbon ireny ankehitriny araka ny fitarainana samihafa raha ny eny ankady fotsy manokana maro amin'ireo olona tonga matsaka eny an-toerana no avy amin'ny fokontany manodidina no ny fahatapahan-drano saika mahenika ireo fokontany maro ny faritra maro ankehitriny. Antony mampiakatra ny vidin-drano ray bidon izay tafiakatra hatrany 3,000 ariary amin'izao fotoan'izao.
Iray amin'ireo fokontany teto Andrenivohitra efa nanao fitokonana fanairana mikasika ny olan'ny rano Tetsankady fotsy sy ny manodidina. Tsy nahita-mbaolana hatramin'izao ny mikasika ny fahatapan'ny rano, indrindra ho an'ireo izay manana paompy manokana ao an-tokantrano. Tsy maintsy milahatra eny amin'ny bambona izy ireo izay mampitombo ny fandaniana. Tena mitsaly be zay efa hoerinandro sao zay tsisy rano mihitsy. Paompy an-trano tsisy mihitsy nefa na mahay maraina raha tsisy rano mihitsy zay. Dia nefa mahagaga hoe any amin'ny olona sasany misy rano dia nefa aty aminay efa hoerinandro zay tsisy rano mihitsy. Zay zao lasa maka rano ety misy manatra rano zay. Dia zareo lasa tsy maintsy manatra rano anay foana. Bidon ampianay zao amin'ny rano full bidon eo satria zay zao anaky efatra ao an-trano dia misasa sy ny sakafo sy ny tariny ohatr'izany dia ny fanadiovana trano isan'andro. Mponina hatrany Ambato mitsangana no manakarama olona akarano Etsakady fotsy noho ny fahatapan'ny rano any an-toerana raha ny fanazavana. Tafiakatra hatrany amin'ny 3,000 ariary manoloana izany ny vidin'ny rano iray bidon ary ifandrombana tahaka izao ihany koa ny rano vao tonga noho izay famaizana amin'ny rano izay. Mieritreritra zao ny filarana zao jereo dia hoe raha zao manomboka amin'ny firy maraina mandahatra bitoa dia mety tsy fantatra hoe amin'ny firy koa vao aso rehetrarehetra mihitsy ka rehetrarehetra misy alavitra raha misy petabe fa tsy akanavaka satria zao mipopy efa tapaka zao mipopy fa efa misy efa tapaka zao mipopy any ambany any dia aty daholo ny olona maka dia zay mahatonga le filarana eto zany satria le rano zany tsy maraka mihitsy le rano tena tsy maraka le rano fa tsy hoe sanatrin'izany tsy fitiavana fa tena tsy maraka le rano. Mpitatsiran'olona 2,000 15,000 zany ao anaty kalesa ny anankiray ray bidon 15,000 ny anankiray fa le izy le nareo ohatra ny hoe mpiasa mambolana tsy mety le fanaratsiananay mpatsaka rano nefa rano nefa tsisy dia tsy mety. Mandany ny tontolo andro iray manontolo ireo mponina milahatra rano eny amin'ireo bambona raha ny fitarainana hatrany. Misy akondry indrindra amin'ny asa fivelomana ny olan-drano tahaka izao. Efa tamin'ny 5 sasany iny taty maraina zao dia 4 bidon fotsiny zay ny azonay hatreo fa zay mijaly be amin'ny rano. Mbola zay fanalofianay hatreo. Nenay zao za olona manasa lamba dia za tsy tia mandeha any bassin dia angalako rano anasako lamba ny rano alaiko fa tsy dia sakafo koa moa anatin'izay ihany. Zay za tena mijaly be tena marina satria efa karaha manay sasa lamba dia nefa le rano anasana lamba tsisy. Raha ohatra milamina le olona mety tokony ho ampy ihany fa le olona manahirana zany. Efa mambolana maro izao ny olan'ny jiroson-drano raha ny teto Antananarivo sy ny manodidina. Toa vao maika ny tombo ireo faritra mena amin'ny tsy fitsian-drano. Mitroatra manao fidinana an-dalambe vokatra izay ny akamaroan'ireo fokontany, 5 tsy misy fiovana, ny vidin'ny faktura tsy miova, ny sazy 500 manambana hatrany. Lafomba hafa tamin'ny alalan'ny fiaramientana tamin'ny famboleka-kazo tany amin'ny toerana antsoina hoe Forêt Trouvé no nanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fizahantany tao Mahajanga ny farany nateo Anja Robert Kolomajanga. Fiaramientana tamin'ny fambolena zanakazo ho fandraisana anjarany amin'ny fanarenana ny Mahajanga izay isan'ny faritra ho voasokajy omeny amin'ny fahasimban'ny ala sy ahafahana mamelo maso sy misintona mpizahantany hitsidika ity toerana ao Berivotra antsoina hoe Forêt Trouvé 770 km miala ny tanàna ny Mahajanga ity no nanamarika ny andro maneran-tany ho an'ny fizahantany teto amin'ny faritra Boeny. Ny lohevitra ma dia hoe ny fizahantany sy ny filamina ary ny fandriam-pahalemana zany. Dia izy tokoa fa tsy misaraka zany fizahantany sy filamina zany satria raha tsy milamina ny tany zany dia tsy tonga ty ireo mpizahantany ka eo mahatonga antsika manamafy ny resaka sécurité mba ahafahantsika miantoka tsara ireo aim-pizahantany tonga ty a Madagasikara eto amin'ny faritra Boeny zany ka izay atao amin'ny taleparty ny fizahantany sy ny asitany eto amin'ny faritra Boeny dia anisany mandraindraikitra amin'izany rehetra izany. Ary teo koa ny fanaovana ny projet ministère izay atao hoe un arbre un touriste zany. Sy hitantsika amin'izao fa miasima ny ala eto Madagasikara ka mampirisika zay anampisarika fizahantany ireo izay hoentina mankaty ireo amboly hazo ahafahantsika miverina Madagasikara maintso indray
amin'izao fotoana izao. Mpisehatra eo amin'ny fizahantany isan-karazany sy mpandrarano maro samihafa no niaraka nandray anjara tamin'izao fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fizahantany tato amin'ny faritra Boeny izao. Tsy any amin'ny grevy fitakiana rano sy jiro na vatsim-pianarana ihany no tokony ahitan'ireo mpianatra fa eo ihany koa ny firaisan-kina. Isany ahafahana maneho izany ny fanatanjahantena hoy ny teo anivon'ny fikambanana Betsileo ny Madagasikara ivondronan'ireo mpianatra amin'ny université avy amin'ny foko Betsileo. Ahafana amin'ny mpanazavana mahakasika izay. Isakinany Betsileo zany tena sady hifankalalany samy hatagna tanàna zany indrindra fa ny mpila ravinahitra ty tany lavitra ty dia mila tambatra fa magnome zavatra tsara de tsara zany ny fitambarana indrindra fa eo amin'ny Betsileo de ato agnatin'ny fikambanana ihany koa zany culture homariky zany de ny satroka zao anaovana voizina mafy be zany ny culture na de eo ary ny baolina de mila ampisehona trano hoe Betsileo eo ihany koa ny fifandeferana tsy voanisy ady ny lalao. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ny ality n'aiza n'aiza misy anao ankasitrahako ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.